Eo amin'ireo fanomana ny antoko politika samihafa kosa ny fifidianana bentanana sy mpanolontsaina dia namory mpanao gazety tamin'ity androany ity ireo tompona andraikitra avy eo amin'ny antoko tiako Madagasikara avy eo amin'ny commune Ampita Tafika. Naneho ny tsy fahafalian'izy ireo amin'ny fanendrena ny kandida ny antoko amin'ity commune ity izy ireo noho ny fitsipana ny kandida izay lan'izy ireo teny ifotony. Taorian'ny distrikana Avaradrano dia ny distrikana Tsimindrano indray no misedra olana amin'ny resaka fifidianana ho avy eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara. Androany dia nanamafy ireo mpikambana eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny commune Ampita Tafika fa Andriamatoa Olive Rakotomizao ihany no lan'izy ireo kandida ben'ny tanàna. Andriamatoa Rado Raparoelina kosa nefa no nosafidian'ny Brofoibe ny antoko fa nahatonga ireo mpikambana avy amin'ny ivoton'ny ankapeo. Tsy ny olona izay no volavolain'ny mpikatroka ifotony no natolotra na notendren'ny Brofoibe ho kandidany ben'ny tanàna tato aminay. Izany olona izany dia nosafidianay manokana amin'ilay antsoina hoe 4M izay efa napetraky ny président Ravalomanana voalohany hoe olona mahay manandrakefa eo amin'ny fitantanana izany atao hoe commune izany. Olona nahavita ihany koa nefa ary tsy vitan'izany fa fantatray hoe olona mahatoky. Izany mahatoky izany dia olona fidèle amin'ny tiako Madagasikara, tsy mivadibadikevitra ary tsy mivady belirano. Ary ny tena zava-dehibe indrindra dia ambaranay hoe olona tena mahamiditra eo amin'ny fiarahamonina. Raha nanontaniana kosa ny tompona andraikitra avy ao amin'ny antoko tiako Madagasikara dia nanambara izy ireo fa nisy ny fanadihadiana natao teny ifotony ka nafanana nendra ny Andriamatoa Rado Raparoelina ho kandida hirotsaka amin'ny anaran'ny antoko. Raha ny vaovao nambara dia efa notapahan'ny Brofoibe niaraka tamin'ny filompanorona Andriamatoa Marc Ravalomanana izany. Eo anivon'ny distrikana Tsimindrano dia misedra olana toy izany ihany koa ny team avy amin'ny commune Andranonahitra sy Anosizato. Voalaza fa isan'ny fampionana atao anivon'ireo tompona andraikitra avy amin'ny commune ireo sy ny mpikambana ao amin'ny Brofoibe ary ihany koa ireo kandida.